Si atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Miravoa ianareo mitady ny tompo, ka tsao ny tompo dia hahery ianareo. Tadiavo lalandava ny hahita ny tavany. Nalaigny avy tao amin'ny Salamo 4:7. Tsikitsiky fena faliagna ndraiky ravoravoagna no entinay miarahaba atsika jiaby agny atao katragno agny. Atsika magnaraka ity onjam-peo mamontsika ity. Toloragna fisaoragna manokagna atsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka isanandro sanandro, ary asaigny ampitiavagna ihany koa mbola hagnaraka zegny hatramin'ny farany. Tsy mitsahatra magname sakafo mpagnahy atsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny vakiteny maro samihafa arosony eglizy amintsika. Ka izay no anoloran'ny lohahevitra lehibe amintsika dia ny hoe tia an'Andriamanitra sy ny namana no maha kristianina. Zegny no iagnantsika mandritra ny fiainantsika manontolo mba ho tegna ho zanak'Andriamanitra marigny atsika. Araka zegny dia anday atsika hitandregny ny toroteny ndraiky fampianaragna hoentin'ny ray aman-drentsika amintsika i son excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson amin'ny alalan'ny famoabasagna sy fitondragna ny tenin'Andriamanitra arahiny toroteny ndraiky fampianaragna. Ka andeha ary atsika hitandregny zegny ampinoagna ampitiavana ary amin'ny fanantenana. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky Exode. Izao no lazain'ny Tompo: aza ratsy fitondra vahiny na mampahory azy, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egypta koa ianao. Aza manao izay mampalahelo ny mpitondra tena sy ny kamboty, fa raha manao izay mampalahelo ireny ianao, dia hitaraina amiko izy, ka hoenoiko ny fitarainany. Irehetra ny atezerako, ka aringako amin'ny sabatra ianareo, ary ny vadinareo ho mpitondra tena, ny zanakanareo ho kamboty. Raha mampisambobola olona amin'ny vahoakako ianao, amin'ny mahantra eo aminao, aza mitsangako mpanana vola aminy, aza maka zanabola aminy. Raha alainao antoka ny kapotiny namanao,
dia avereno amin'ny alohan'ny maty masoandro, fa iny no any firakofany, iny no fitafiany anaronany ny vatany, ka ino na ary no hoentiny mandry. Raha mitarena amiko izy dia hoenoiky ny fitarenany, fa antra olona ao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ny Andriamanitra. Vakteny masina faharoa, taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika. Ry kristianina havana, fantatrareo izay toetranay tany aminareo ho an'ny famonjena anareo. Noho ianareo nandray ny teny tamin'ny fahoriana be sy tamin'ny afaliana avy amin'ny fanahy masina, dia tonga nanaka anay sy ny Tompo ianareo, ka tonga fakantaka ho an'ny mpino rehetra any Masedonia sy Akaya kosa indray. Ary tsy tany Masedonia sy Akaya ihany no tonga ny akony tenin'Andriamanitra avy tany aminareo, fa niely atraizatraiza nilazany finoanareo an'Andriamanitra, ka tsy mila ny ilazana intsony ny olona. Fa izy rehetra ihany no miresaka ny aminay, ka mitantara ny nazahoanay fidirana
ho aty aminareo sy ny nialanareo tamin'ny sampy mba anompo an'Andriamanitra velona sy marina sy iandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangany ho velona dia i Jesoa izay nanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Iombantsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nosoratany Masinday Matio voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro izany, noho niregny ny Farizianina fa nataon'i Jesosy tsy nanan-kalatra ny Sadosianina, dia nivory izy rehetra, ary ny anankiray izay mpahelalana tamin'izy ireo nagnontany azy mba hakafanahy azy nagnano hoe, ry mpampianatro, inona ny didy lehibe indrindra amin'ny lalàna? Ary hoy Jesosy taminy, tiava ny Tompo Andriamanitra amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao manontolo ary amin'ny sainao manontolo, izany no didy sady zokiny indrindra no voalohany. Ary ny faharoa, izay tahaka ny voalohany ihany, dia zao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ao amin'izany didy roa izany ny lalàna rehetra sy ny mpaminana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao re Kristy. Ry kristianina ava-malala avy niatrika ny fijanonana faharoa na koa ny dingana faharoa amin'ny sinôda isika Eovisy aby. Nasapa sika fa maro ny zavatra mbola tsy maintsy ho alalinina mba hahatonga antsika tokoa olon-dehibe amin'ny finoana. Amintsika miresaka izao dia mikatroka ihany koa ny any Roma mivory mandinika mikasika ny sinôda faha 40 andaninana ny maha eglizy miaradia eglizy sinodale. Entsika mba afaka izany rehetra zany araky ny fangatan'ireo tompon'andraikitra mpanomana sy mpikarakara ny sinôda. Ao anatin'ny volana Oktobra rahateo sika, volan'ny missionna, izany hoe ny fandrahana, ka matetika sika no mivolagna hoe tsy misy kisendrasendra ao amin'ny Tompo fa taony zao rehetra zao ahasoa ireo izay tiany. Ry kristianina ava-malala, tiany tokoa isika satria amin'izao volana Oktobra zao ihany no andiniantsika manokana ny maha EOV missioneratsika, ny maha tabernakla velonantsika, ary sy ireritsika fa miaraka amin'ny Masiny Maria, ilay missionera voalohany, sy Masimbavy Terezy Jesosy Zazakely, izay mpiaro voalohan'ny mission, sady mibanjina ireo misteri mandrafitra ny famonjenantsika miaraka amin'ny Masiny Maria tsika no mandinika izany iraka izany anoizasika ny asa-pamonjena, satria araky ny averimberintsika matetika dia isika no Kristy mpiarabelona amin'olona. Ao anatin'izany ary no iritsika anaovana départ vaovao miatrika izao taom-pikatrohana 2023-2024 izao, hitondratsika amin'ny fijanonana fahatelo amin'ny sinôda, izany hoe ny fianakaviana, eglizy kely mifampisimina mifanasoa mikasaka mandrakariva ny soa iombonana. No sady irosoasika koa ry kristianina ava-malala amin'ny kongresy eukaristika izay lohevitra manentana antsika dia ny hoe
fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao piraitam-posika ziaby ary tena mifanaraka amin'izao fijanonana fahatelo amin'ny sinoda ataosika izao raha atao amin'ny teny hafa izany dia ny fivelomantsika ilay encyclique ny Papa François hoe Fratelli Tutti piraitam-posika ziaby olo raika sika ziaby ry kristianina havana sy afenina fa raha tiasika ho tanteraka izany rehetra izany dia mitaky fiovampenitra mahery changement radical ho ansika ziaby évêque prêtre voatokana laïque isika tolagna miaradia miaradalana manantena arsika fa noho izay fiovampenitra mahery vaika vokatry ny fibebahana ao amintsika zay dia ilay fanahy manentana sika hitondra sika amin'ny Pentecote vaovao amin'izao dingam-piainana tanterahisika izao ary izay no lazaisika hoe ady sady dia ny fiainana ady amin'izay rasy manakorotana sy manapotika ka sy afahasika miavao dia mitondra sika amin'ny fiainana ahitasika fivelarana ny mahaolona sy ny mahaolona manontolo fantaro ny Papa François fa eo anatin'izao krizy mafy izao dia iray no alehany na resy ny korontana isika na mahay mirahina isika ka ho tafavoaka na sagnatrin'izany rendrika isika resy ny korontana samy mandeha samy mitady io no antikako ny tenin'ny Papa tamin'ny audience générale tamin'ny 13 septembre 2024 soit nous travaillons ensemble pour sortir de la crise soit nous ne sortirons ensemble et nous serons écrasés. Io no velabelariny ao amin'ny taratasy encyclique piraitam-posika ziaby Fratelli Tutti zay ezahasika ho alalinina hivelomana hiainana amin'izao fijanonana fahatelo zao sy ho tanteraky izany raha sy miova mibebaka ny fosika ary zay le mahatonga sika milaza hoe mitaky fivampenitra mahery vaika ahafahantsika manorina indray ny tranobe iombonana efa robaka. Io indrindra ry kristianina hava malala no tian'ireo tenin'Andriamanitra ampitaina amintsika asongadiny amin'izao alahady 27 mandavataona izao mitaky safidy avy amintsika izay hitondra sika amin'ny fivampenitra mahery vaika izay sy ho izy tokoa manko ry kristianina hava malala izany safidy zany raha sy folakivitra isika sy mainsy convaincu isika ary rehefa convaincu dia hibebaka ary avao sy afaka isabaka isika sy afaka nompotompo roa hoy ny reo vakiteny aroso amintsika io conviction io no ahafahantsika mametraka izay hitasika ho sotoavina mandravitra ny fiainansika io no ady sy dia sy mainsy misy safidy ataosika raha sy zany de rendrika isika ary safidy iombonana miaraka fa sy mamisarasaraka mety ho revo tanteraka ao anatin'izany ady zany koa nefa isika ka sy ho tody amin'ity sika le raha samy mandeha samy tady izany no mety tranga aminatin'izao krizy izao izany no anovako ansoavo amin'ireo zay bola matoritory sy miatrika ny sinody sy mainsy miara-dalana isika sy mainsy miaraka isika voatafita évêque prêtre voatokana lehilahy sy vehivavy apôstôly laïque le tolagna sy mainsy miaraka isika sy mainsy mifanakalo hevitra sy mainsy mifandinika sy mainsy miaraka mivavaka indrindra ka ny fanahy masina no taridalana asika ry kristianina hava malala ny vakiteny voalohany ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany dia mananatra asika tokoa ary amin'izao fiainana sarotra diavisika izao amin'izao krizy lalina izao raha saivana io vakiteny io dia manambara fa mbola tany Esesitany ny vahoakan'i Israely tamin'izay ary izany hoe vahoaka mitovy amintsika zao ka raha tsika zao niatrika zava manahirana sarotra
fantasika fa raha atao hoe sesitany dia midika fa lavitra ny tany fiaviana, lavitra an'izay fiainana ahitana fivelarana izay sy maintsy atrehana izay manahirana. Matetika i Papa François miresaka mikasika ny mpisopinenana, mbola tsarosika ny afatra nataony tany Marseille mikasika an'ireo Afrikanina lasa misopinenana ary sy ny Afrikanina ihany fa misy avy any Azia ka tonga any Eropa ary dia sahirana. Ny aty amintsika ihany koa dia misy ireo mpisopinenana avy aty amintsika makany Mayotte. Miaso asika ao amin'ny taratasy encyclique io ahay andray azy ireo isika sikiraikiraiky satria rahalahy sy anabavy praitapo isika ka oka sy fanilikilika. Ary misy ihany koa noho ny fahasarotan'izao fiainana zao mpisopinenana eo anivon'ny tanindrazasika, hita sika izany ka oka ahay andray azy ireo sika. Mampasay asika ny vanim-potoana iainasika zao izany rehetra izany na dia sy mpisopinenana azy isika satria ity krizy lalina ity isika ity dia mahatonga asika koa ho very fanahy mbola verina, very repère karaha ireo mpisopinenana. Tamin'ny fotoana sarotra na avosestany no nanambaran'Andriamanitra tamin'ny vahoakan'Israely fa anangona sy anorina indray any Jerusalema vaovao sy ny tempolo izy ka Isirosy mpanjakan'ny Persa no fitaovana entiny anatanterahana an'izany vina izany. Azo lazaina fa faminaniana io ihany koa no hoentisika miatrika ny zava-misy ankehitriny ka ahafantarasika fa i Jesoa io voalazany ao amin'Isaia mpaminany io. I Jesoa no hitarika sika amin'ny tany nampanantenana ka tonga tsika hivelatra amin'ny mahaolona tsika. Ny problema zany dia ny tsy fahaizasika mandray an' Jesoa, tanteraka manontolo ao am' Jesoa manko izay voalazany Isaia mpaminany. Izy ny famonjena manafaka asika amin'izay fatopatotra rehetra manjoa sy mangeza ansika fa indrindra izao krizy izao. Inona moa ny dikany hoe mandray an' Jesoa? Ny mandray an' Jesoa dia zary Kristy mpiarabelona amin'olona, zany hoe manao ny marina, manao mampanjaka ny rariny sy ny hisiny, mampanjaka ny fihavanana sady kristianina no malagasy. Dia izay no mitondra sika amin'ny famonjena raha sy mbola mivelona ny marina, ny fahamarinana, fampanjakana ny rariny sy ny hisiny ao anatin'ny fampanjakana ny fihavanana dia ikorontana mandrakariva ny fiainasika. Ary ataoko fa naverimberisika matetika izay tamin'ny vanim-potoana ny Covid korontana virus iny ary nilazaisika fa sy ity Kristy no tompony teny farany fa i Kristy tenin'Andriamanitra no alfa sy omega ka izy no sy maintsy anana ny teny farany satria izy no iombonantsika ao aminy no azahosika ny famonjena. I Sirosy dia fitaovana tamin'izay isika koa amin'izao fotoana iainasika zao araky naverimberitsika dia fitaovana omen'Andriamanitra eo anivon'ny mpiarabelona, eo anivon'ny fiainansika. Mila vavolombelona izao andro sika izao, mila pitarika ny olona amin'izao satria very repère ka isika zay manana repère tena izy de Jesoa oka o kristianina isika ary zany no izaka ataosika amin'izao sinôda izao. Isika vita batemy no Kristy mpiarabelona amin'ny olona amin'izao andro iainantsika izao ka anjarasika ry kristianina havana na de eo aza ny fahalemena na de eo aza ny mahavovetra sika mitondra fanantenana, mitondra fitiavana, mitondra azavana, mitondra finoana eo anivon'ny mpiarabelona amintsika. Izany indrindra no ilana safidy mazava mba ahatonga sika hoe missionnaire vita batemy ka iraina au tabernacle velona. Izao volana Oktobra, volana mission zao ary no azo lazaina ry kristianina havana manosika sika, manery asika ivelona maha missionnaire asika
fa indrindra ao anatin'izao synôda izao sika ary zay no mahatonga sika hoe mitaky safidy ka rehefa misafidy sika dia oko ho folakevitra ka ivelona an'izay fivoampenitra mahery vaika izay ka hitondra sika ivelona amin'ny conviction sika ka hatonga sika sy mpanjifa isony sy consommateur fotsiny fa acteur zany hoe mpanatanteraka mpandray tanana manorina eglizy tranoben'Andriamanitra ka ahatonga sika araky ny afatra ny papa ho mpiray tapo olo raika sika ziavy ho fianakaviam-ben'Andriamanitra manarina indray ity tranobe iombonana zay potika de sinina fa io fiaina sika io ity tany iaina sika ty zay noho ny fifandraisana potika ho isika fifandraisana amin'ny zavaboary fifandraisana amin'ny mpiarabelona fifandraisana amin'Andriamanitra robaka dia anjara sika noho izay fivoampenitra mahery vaika zay manavao an'izay fifandraisana zay ary zay fanavozana ny fifandraisana zay araky ny sitrak'Andriamanitra ka ambole sika ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo ka tonga an'izay fifandraisana zay ho fiombonana ka raha miombona sika ikasaka ny soa iombonana dia manorina an'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra olo raika asika ziaby ka izay no mahatonga sika hoe entan'ny fanahy masina isika ka pentekoty vaovao izao fanatanteraha-sika ny synôda izao ka ahatonga sika ho départ vaovao amin'ny fanorenana an'izay eglizy olo fianakaviam-ben'Andriamanitra izay fantatrasika koa fa ny fianakaviana no tena mizaka ny tserany aina amin'izao krizy zao azosika onina sara ary ry kristiana havana ny antony izao synôda izao mba ho fianakaviana eglizy kely mifampisimbona mifanasoa ka mikasaka mandrakariva ny soa iombonana anorina indray ny tranobe iombonana ny evanjely dia milaza ireo farizianina sy herodianina zay nitady amandrika sy mitapitaka an Jesoa izay ihany koa ny mezady amintsika koa ny lalam-piainantsika raha misafidy an Jesoa isika ka mampizoro Kristy mpiarabelona eo amin'olona matetika tokoa rehefa mizoro vavolombelona isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia voahelingelina matetika fantasika sara ny nazoa any Lucien Botovoasoa zay modely sady mpivavaka ansika izy ihany koa dia nasaina ny safidy tahaka an Jesoa zay voasoratra amin'ny evanjely androany zay voanivakisika teo raha nitady amandrika an Jesoa ireo farizianina mahalala ny farasian'ireo mpiasara velasi ireo Jesoa ary nolazainy mazava tamin'izy ireo ry mpiasara velasi nahoany anareo no makafanahy ahy asehoy ahy ny sakely fandoa amin'ny etro dia nanehoana deniera izy ary hoy Jesoa tamin'izy ireo sariniza no hita eto dia hoy ireo any Sezara ka hoy Jesoa raha izany ary dia alova ao any Sezara zay ny Sezara ary ao n'Andriamanitra zay n'Andriamanitra io indrindra ry kristiana havana no nambaratsika fa sy maintsy mitaky safidy isika inona tokoa moa ny tiany Jesoa ambara ho sapan'ireo zay nametraka fanontaniana azy ka sy maintsy anaovana safidy sy tiany Jesoa no manao fampianarana lava fa ireo manadiady azy no tiany mamaly ny fanontaniana apetraka izy ireo zay ny fomba ny Jesoa izay ianao ihany sy maintsy mahita ny lalakombana ka sy iza moa i Sezara voalaza io fa endrika izao tontolo izao zany hoe ny fahefana mamoritra fa sy fahefana manafaka araky ny lazaisika matetika ny dikateny hoe fahefana manahirana indraindray satria sady pouvoir izy ny autorité dia fahefana toteny ka manafaka fa ny pouvoir kosa dia fahefana mamoritra ary hitasika avy amin'io safidy nataon Jesoa io ny fanompona an'Andriamanitra natao Andriamanitra manko ny empereur ka nipetraka tamin'ny vola ka nanjary ny vola ny tompoina dia fantatra sika ny vokatra n'izay eo amin'ny fiainasika ary io no mahatonga ny krizy ry kristiana havana ny fototra ny fampianarana ary amin'izao
ady 27 mandavataona zao dia ny ahafahasika mametraka safidy mazava sy hoe sanatria rasy ny vola raha tonga Andriamanitra tompoina ny vola dia mikorontana ny fiainantsika ary izay no loharano sy fototra n'izao krizy izao ka mahatonga ny lainga ny fitapitaka ny risoriso ny falovana sy ny sisa ny kolokolo ka izay indrindra ary no ambarany Jesosy amin'ny evanjely manontany asika izy ry kristianina hava iza tokoa moa no fidisika iza no manentana ny fiainansika ary hevitra no araisika eo amin'ny fiainansika andavanandro hevitra izao tolo izao vesany hevitr'Andriamanitra ambarany Jesosy amin'io hevitra sy fampianarana ataon'io fa iza no araisika eo amin'ny fiainansika ka iza marina ny tompo isika ka io fanompoana io dia manambara an'izay hoe ny safiditsika inona tokoa moa ny dika ny hetra dia manambara fa manompo an'ilay mametraka ny hetra isika ka izay indrindra no tiany Jesosy amin'ny teny hoe atovy any Sezara zay ny Sezara zany hoe fanatanterana ny hevitra n'izao tontolo zao ka ny hevitra n'izao tontolo zao araky nambarasika teo dia ny fitiavatena fanangona karena sy misy fahafoizana fa fanilikilina ny hafa ary io no nambarany Papa fa manapotika ny fifandraisana ka mahatonga an'ireo mpisomponenana voahilikilika ary izay no loharanony mpisomponenana avy ety Afrika satria sy nahitany anjara masoandrony izy ireo ka izay indrindra aokary ahasapa sika fa raha sy mipetraka amin'ny tena toerany ny vola dia manapotika zavatra maro satria sy eosony ny fisinjovana ny mahaolona ny hafa ary zay ny etraketraka ataony ireo manapahefana mamoritra tahaka ny Sezara voalaza eto ka izay no sy maintsy aeza sika mametraka safidy araky ny toerana misy asika mba ho taranaka manorina isika fa sanatria taranaka mifanapotika ary zay no ezahasika amin'izao fizanonana fahatelo amin'ny sinoda izao ry kristianina ava malala mazava amintsika ary izao no mahatonga ny krizy iainasika izao noho ny fiainansika mifangaro loatra ka sy ahitana sony aiza Andriamanitra ary iza no tompo isika aokary ahay anavaka sara sika ayanao ny sivana ka metraka safidy ahafahasika manorina fiainana araka ny sitrak'Andriamanitra ary zay no hoe ataosika amin'ny fanatanterahana an'izao sinoda izao raha manao ny asan'Andriamanitra tokoa isika dia Andriamanitra no anao ny asa sika matoa lasaka lalina izao krizy izao dia sy manao ny asan'Andriamanitra isika fa manao asa hafa manomboka amin'ny fiainasika sirairay miala avy any amin'ny fianakaviana ka hatraty amin'ny firenena aza gagary isika raha sanatria sahirana isika mila mibebaka isika mila fiovampenitra mahery vaika oka ho an'Andriamanitra ny fiainantsika izany hoe ampanjaka ny marina ampanjaka ny fihavanana sady kristianina no malagasy ao amin'ny vakiteny voalohany milaza fa fitaovana ampanjaka ny marina isika ny manapotika ny fiainantsika amin'izao tontolo izao dia noho ny sy fisian'ny fahamarinana ho isika fa samy mampanjaka ny hevitry ny saim-pantatra ary hita fa izay normal ho an'ny maro nefa fantatra sika fa ny atao hoe normal dia izay manaraka ny fenitra ka ny fenitra dia izay tsara indrindra ka ny tsara mampiombona ary ny tsara dia mampisokatra sika sy mampivelatra sika hita sika teto Adego izany tamin'isika niara ny roso nanatanteraka ny festival de la diaconie de la beauté izany hoe ao anatin'ny fanompona no misongadina ny tsara ary ny tsara
mampiombona matoa ny tany zany hoe ny tranobe iombonantsika no mikorontana tahaka izao de satria lavitra ny fampanjakasika ny zay normal voalazasika zay fa lay normal n'izao tontolo zao no manjaka kazagaga sika raha zary grise raha ny César no manjaka fa sy i Kristy aoka ry kristianina havana iavao sika fa mila n'izay fiavozana izay sika raha tisika no ivelona bebe koa ny fivelaran'ny maholona ampianaran'ny masinday Paoly amintsika mivaky teny faharoa fa raha io fanantenana voalaza sika izay le fivoampenitra mahery vaika mitondra sika amin'ny Andriamanitra izay no iainasika dia aoka miova ny fiainasika ary izay no mahatonga any masinda Paoly manao lay fiarabana apostolika ho aminareo aneny fahasoavana amampiadana zany hoe ao amintsika i Kristy kizany koa no amaranasika izao dinidinika sy vavaka ary toroteny fandalinana irahasika manao amizao alahady roapolo sivy amby izao ka isotra an'Andriamanitra isika amin'ny soa rehetra omeny isika aza manadino ny tena essentiel isika eo amin'ny fiainasika de sy inona fa ny fiombonana amin'Andriamanitra ary zany no dikan'ny rozery banjinansika miaraka Masiny Maria ireo mystera mpamozena mba hahatonga sika miombona amin'Andriamanitra isika raha manao ny asan'Andriamanitra ry Jesosy Tompo mifanzeo sy misaviritaka ny zava-misy eo amin'ny fiainanay andavanandro ankehitriny ny fahefana ranofo no matetika manjakazaka eo aminay ka very fanay mbola velony izay manjaka loatra ny vory ary zary Andriamanitra tompoina aza indrisy ka mikorontana tanteraka ny fiainanay mitalao aminao ary zahay ampio ahatokony fahendrena tolotrao ka ndray izany mba ahay hiara-miaina izahay entinay ambavaka ireo mpitondranay mba ny fanay mahaolona tokoa no entiny manatanteraka ny adidy ka hikasaka ny soiombonan'izy ireo mba hafany ny vahoaka iaina ao amin'ny fiadanan'i Kristy ry Jesosy ainao ny nanazava tamin'ireo izay nitady amitapitaka anao ka ampianariko izahay eo amin'ny fiainana andavanandro ahay izoro ho tena vavolombelonao ho Kristy mpiarabelona amin'olona tokoa izahay ka afaka mitondra ny tena fahamarina ny tena fifankatiavana ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka hitondra zay tena fihavanana marina dia ny fihavanana sady kristianina no malagasy ka ahay anavaka izay hoentinay anomponanao sy hikasana ny soiombonana ao amin'ny fiadananao Masiny Maria mpanjaka vaviny rozerio ampio izahay hiara ibanjina ny mysterin'ny famozena aminao sy ibanjina fosiny anefa izahay fampianaro iaina azy tahakanao ka vonina hafoy sy hanompo tahakanao Masinday Josefo mivavah ho an'ny fianakaviana mba hametraka an'Andriamanitra ho loha laharana mandrakariva ka hikasaka izay fanasoavana sy fampisimbinana miatrika an'izao fiainana sy ny krizy izao aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy
fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevo ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Sun.